Asabotsy fa 7 ny volana janoary 2024 manoatra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ity ariva ity tonga soanao atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao koa dia manasana ampanajana sy ampitiavana tenako hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ho an'ny antsiranana avy hatrany isika tsy mendrika ny malagasy izao fantrana lalina izao anangana firenena vanina isika ka tsy maintsy miroso amin'ny fifidianana ary manana andraikitra lehibe amin'izany ny rehetra. Izany asa izany dia tsy maintsy manomboka izao fa tsy afaka miandry intsony. Hoy nambaran'ny Filoha Nasionaly ny antoko tiky Madagasikara ny Filoha Marc Ravalomanana. Fiorana telo sosina notontosa tao Antsiranana tamin'ity androany ity. Teo ny kongresy-patry ny antoko tim izay nanamarika ny 20 taona nijoroany ary ny fiorana voalohany ny fampiarabana na tratra ity taona 2024 ity. Voasolo tena nandritra izany fionambe izany avokoa ireo distrika ao anatin'ny fatridiana fanadihadiana nataon'ny Njavandremahefa Sinjaka Rakotomalala. Teto Antsiranana no nanokafany antoko tiky Madagasikara ny kongresy-paritra ho an'ity taona vaovao ity. Taona ny fanavaozana sy fanovana hoy ny Filoha Nasionaly Marc Ravalomanana ny taona 2024. Tsapako ary hitako avokoa ny manjony malagasy hoy izy. Fa indrindra ianareo aty amin'ny tapany avaratry ny nosy. Vaovao ny taona tsy maintsy avoizina koa ny fanantenany vahoaka. Tena mijaly loatra izy. Avy any an-tsena tena izay teo. Tsisy zay tsy mitaraina. Dia mitreritreritiko tsisy mandeha tsy mandeha ny tsena lamamy. Tsy mandeha mangingina. Satria nahoana tsisy le vola ividanana azy. Simba fotsiny izy. Be da be areny eto. Raha tsy tanisa fotsiny azy avatra anankitelo. Aty aminareo ty tena misy ny trondro. Na ren'le ina le makamba. Trondro ranomasina. Ato misy ranomasina, aty misy ranomasina. Zany arena daholo zany. Dia misy koa ny arena aty. Hoe manga Diego. Aty any misy manga. Diego. Afarana vany. Fantelo farana tena nananareo entsy tena nananareo ty. Misy ny secret ato. Zareo ty isy fadiranova. Lozy. Tena mijaly misy vahoaka. Tsy maintsy vaitsika izany rehetra potika daholo izy zao raha mijery ny lalanary. Raha niala teto Madagasikara tamin'ny 2009 tena mafy amiko indrindra dia ny zanaka malagasy. Taloha 2,700 zanaka malagasy nianatra daholo tamin'ireny éducation pour tous ireny. Nianatra daholo. Nampiana izy tamin'ny fitaovana, nampiana izy tamin'ny fitafiana ny transport, cantine. Zao izy mahandro vola ny fram, lasaka fram lavo ty fotsiny sisa. Tsy maintsy averintsika izay. Fa ny zavatra fantatro fotsiny ary resako aminareo rehefa ianareo aty ny miasa. Aty ny manomboka zavatra ataontsika mandeha Madagasikara. Tsy mendrika ny vahoaka malagasy izao fahantrana mangiry-firy izao. Tsy manana toky ary tsy mahazo kivy anefisika hoy-hatrany ny fanamafisany. Satria raha mbola izy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenana. Miantso ahy ianareo teo izao. Tena marina fa mahita vahaolana amin'ity firenena ity. Tena marina fa za misy ny tena andro sisa mbola iainako. Tena anapiako anareo anavotako an'ity firenena ity. Fa zany anefa tsy vitana rery zany. Engane ka ho tena ho anatsika marina le fasakiana. Solidarité. Zay le mahatonga hoe na samy hafa ary sika. Rehefa mivokona dia ray ihany. Zay natao hoe tonga miaraka amin'ny fanombohana. Fa miasa miaraka amin'ny fahombiazana. Mila anareo miasa miaraka zany satria aka ny fahefanitsika amin'ity taona ity. Tsy maintsy azotsika io. Nahintseny koa ny Filoha Marc Ravalomanana teto raha nitafa tamin'ny vahoaka marobe teto makasika ny filazana ny fanaratsiana ataon'ny sasany azy fa manavakavakolona ny tenany. Nisy fitenenana foana teo io président io tsy tia tanindrana io. Za direct be fa miresaka. Tena direct mihitsy miresaka za tsy mbo hiafiafy zany. Milaza marina do za hoe inona moa no tokony itiavako azy na itiavany anahy rehefa vitako ny lalana mianatra ny zanany misy ny sakafo hohanina azy atao an-tsaina mihitsy zany hoe manavakavaka zany atao miala manomboka zao dia atao miala ao-tsainareo nareo tia za tia anareo. Fankalazana telo sosina moa nataony antoko tim teto Antsiranana tamin'ity androany ity ny kongresy-paritra ny 20 taona ny antoko ary ny fifampiarabanana tratrany taona vaovao ho any antoko eto amin'ny faritra Diana. Nafanaraka izany ny fotoana izay nofaranana tamin'ny fanapahana mofomamy raha tokana tomboka tamin'ny fanimpom-pivavahana.
Arak'izany tenikatona maraina atao andrenivohitry ny fatridiana ny filoha nasionaly ny Antokotiky Madagasikara ny filoha Marc Ravalomanana niatrika ny kongresy patry ny Antokoty mantenany nafana ny fandraisana azy ary velona tao ampon'ireo malagasy ao Antsiranana indray ny tsirim-panantenana vao nahita sy nitafa tamin'ity ray aman-dreniny malagasy eto Madagasikara ity any an-toerana nanao ny angom-baovao momba izay indrindra Injavandriamahefa sy Njaka Rakotomalala. Tokony ho tamin'ny valora maraina teo no nigadona teto amin'ny seranam-piaramanidiny Arasara Antsiranana ny filoha nasionaly ny Antokotiky Madagasikara Marc Ravalomanana. Nitsena azy tamin'ny karavona ny mpikatroka timma teto an-toerana rehetra ary nanomboka teo dia nafana ny fandraisana azy. Teny an-dalana monjy ny toerana nanaovana ny kongresy paritra velona ihany koa ny antsoantso ny kompatanany vahoaka n'Antsiranana. Tsy naharitra ka nidina ny fiara ny filoha Marc Ravalomanana ny haino ny fitaraina ny vahoaka. Milanao izahay fa sahirana dada. Manantena ny fiverenanao izahay, hoy ny antsoantsony ireo vahoaka sendra teny an-dalana sy ny toerana nandalovany rehetra. Verena dade, sahirana vahoakanao, tegna mibezoenao zay mijaly zay Fijerenareo aty ka zao. ia jere bankaiko fa hitanao fa sahirana tegna miverena dada. Velom-panantenana indray araka izany Antsiranana raha nitafa tamin'ity mpitondra nahavita be teto amin'ny firenena ity. Tsy afaka ho an-tsain'izy ireo ny zava-bita ny filoha Marc Ravalomanana ho an'ny faritra Diana, indrindra ny sosialy niponina izay tena azo ny ainana tamin'izany fotoan'izany. Iveranantsika eo rehefa tonga ny horonan-tsary avy any Antsiranana ny toy izay vaovao avy any Antsiranana izay fandeha kosa toizantsika ny fiarahana amin'ity ariva ity mampanahy ny tsisiny fifidianana amin'ity taona ity hoy nambaran'ny pasteur Mayol. Izy krizy lehibe mantsy eto Madagasikara ka mety anoitonana izany fifidianana izany. Tsy hita ihany koa anefa ny fahavonona ny mpitondra fanjakana anatanteraka izay fifidianana izay amin'ity taona 2024 ity izay ena nefa no afahana mivoaka ao anatin'ny krizy raha ny fanehoan-keviny hatrany raha araka ny angom-baovao nataony Ravazafymahenina sy Manora Andriamalala. Andalo krizy goava ny Madagasikara amin'ity taona ity ary mafy noho ny taondasy izany. Tsiraina roa ireo laza ny aiainy izay mety hokorotana isy aoriana kely ihany koa noho ny tsy fahaiza mitantana ny mpitondra fa ihany koa tsy fijerena ny maharary ny vahoaka atao ny fampidinana ny vidin'entana. Eo amin'ny lafiny tontolo politika moa zany amin'ity taona ty dia mbola ho mafy ny tontolo politika. Tsy ho mazava fa ho maizina. Andro fikorotanana na amin'ny lafiny ara-politika na amin'ny lafiny ara-bola. Mety anembatsembana ny fifidianana ho avy ireo voalaza ireo. Miankina amin'ny fahavonona mpitondra fanjakana nefa izany, ny teo anivon'ny senisa efa nanambara rahateo fa tsy afaka ny anatanteraka fifidianana raha kely ny vola omena azy. Sy volana telohany anaovana fifidianana dia mbola tsisy fanambarana ofisialy. Ka raha mbola tsy manao fanambarana ofisialy ny fanjakana manomboka amin'ny volana février sy marsa io dia tsy lôjika ny mbola anaovana fifidianana amin'ity taona ity. Eo koa ny hoe tsy fisian'ny vola anaovana fifidianana. Raha izay analizy zay zany dia sarotra ny inona fa isy fifidianana. Raha ohatra ka tsisy ny fifidianana dia niteteza mita. Fa ny andray ny rariko dia mba tsy ho tonga amin'izany tsika fa mba ho tonga amin'ny fifidianana dia mba hahita vola ny fanjakana. Manamafy ny kandidata filoham-pirenena teo aloha pasteur Mayol fa fifampiresahana ny zava-dehibe ary fifanatondra ireo hery velona eo amin'ny firenena. Ka tokony araka idinika zany ny any mpitondra fanjakana midinika hoe inona no atao, mivory mandinika inona no atao mba hampandehanany fifidianana mirindra, inona no atao any mpanohatra mba handehanany fifidianana mirindra, fa ny tena tsara dia mifanatona raha azo atao.
ny vaokatrano sorona ary lasa takalinaina nyrendrarendra tao mitondra fanjakana manirandrana tsy mendrika amin'ny tena ka mikasany androso toy ireo firenendehibe teleferika tramway sy ny sisa no takarina kanefa ny malagasy miaina anaty tsy fisina mitombo mpangataka miaina ny fahefa-mividy santonany ihany nefa ireo lafimavao ny fahasalamana indray dia vehivavy 10 isan'andro no mamony ainy vokatry ny fahasarotana manodidina ny fitondrana voaka sy fiterahana ka ny telo amin'ireo tovovavy ireo dia eo anelanelany 12 sy 12 taona avokoa tsy ampy ny fanabeazana ara-pananana eto Madagasikara. Mila fantatry ny vehivavy ihany koa fa mila fiomanana ara-tsaina sy ara-batana ny fitondrana voaka hatramin'ny fiterahana. Agnombavana taony Ando Miaratina sy Mathieu Prince. Farafakeliny inefatra no misafo eny amin'ny tovam-pahasalamana ny vehivavy iray mandritra ny fitondrana voaka. Mila miona imbalo amin'ireo mpitsabo sy mpanentana ara-pahasalamana ihany koa izy. Ao anatin'izany azona mamantatra ireo tokony atao sy ho tandremana mandritra ny fitondrana voaka. Ain'olon-droa no entina tsy tokony atao atsirambina mihitsy araka izany ny fanantonana toeram-pitsaboana rehefa hiteraka sy tsapoteny. Ary ndraisana mandrakariva hatramin'izay tsika zao nyresaka hoe rehefa mandeha mitsapo amin'ny vehivavy dia inefatra ihany teo aloha amin'izao fotoana izao imbalo ny tokony andalo eny amin'ny tovam-pahasalamana fa le inefatra no fitsapana le atao hoe tsy maintsy tokony atao. Inona ny tianambaro ambadik'izay ny fomba fiasantsika miaraka amin'ireo ilay vehivavy mitondra voaka dia misy fiarovana atao akoatra n'ilay fitsapana hijerevana ny fitombony zaza ao an-kibo dia jerena ihany koa hoe any amin'ny faritra izay mbola misy any ataontsika hoe tazomoka dia misy ilay fizarana fanafody maimaim-poana omena vehivavy be voka ahafahana misoroka ny tazomoka ho an'ilay vehivavy mitondra voka sy ho an'ilay zaza ao an-kibo. Dia misy koa ilay fanomezana ny antsoina hoe pilifera. Betsaka izany ny zavatra azo atao hatrany amin'ny fanomezana odi-kankana rehefa tokony hinana izany vehivavy mitondra voka. Maro ireo loza mety iseho ka mety hitarika hatramin'ny fahafatesana ireny sy ny zaza eo am-piterahana. Mila fiomanana ara-tsaina ara-batana no ahafahana misoroka izany. Torohevitry ny mpitsabo ihany no mila raina. Betsaka ny loza miteraka fahafatesana ireny eo am-piterahana. Reny ilay soroana. Ary alohan'io ilay fotoana izay ataontsika hoe daty probable d'accouchement na ilay fotoana io dia tokony mandinika rehefa ny tokantrano any reto zavatra reto nolazaina tamin'ity androany ity zao zany hoe reto zavatra reto ny tokony hanaikitra tsika anatonana tovam-pahasalamana aikana na mbola tsy tonga amin'ilay daty tokony haterahana azy. Ohatra hoe misy raha na lio mandeha any amin'ny taovam-pananan'ilay vehivavy mafana tapika izy fanimpanina misy ara mahita mihitsy hoe arotra me mavomavo zany masony zany dia ilaina koa ny amin'ny resaka sakafo. Inona ny sakafo tokony hohanina satria zany rehetrarehetra zany dia ho an'ilay zaza ho an-kibo. Azadio fa nyreny dia mamelona olona roa amin'izay sakafo hohanina. Vehivavy mitondra voaka hatramin'ny 7 volana ampolo no nisitraka tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana androany. Ny fantoka betsaka amin'ny fiomanana ara-tsaina hiatrehana ny fiterahana. Itsika efa no ny fitoeram-piterahana iray matetika ity anampiny ireo reny ahavita mora sy hiatrika pitoniana ny fiterahana. Fantatsika tsara fa rehefa milamina ny saina dia milamina ihany koa ny vatana dia mifanoitra amin'izay koa marina rehefa milamina tsara ny vatana dia milamina koa ny saina ka izay tombotsoan'ny relaxation zany dia ahafahana manana saina milamina tsara hiatrika ny fiterahana. Satria moa ny fiterahana dia fantatsika tsara fa aina anankiroa no tsy maintsy vonjena ao anatin'izay accouchement izay dia ny ataontsika hoe ny fahavonona ny saina dia zava-dehibe mihitsy ny hiatrika an'izay ka manentana ny vehivavy rehetra mitondra voaka tena mba hoe afaka manana n'izay fiomanana izay ahafahana miatrika ny accouchement. Vehivavy 10 isan'andro no maty vokatry ny fahasarotana manodidina ny fitondrana voaka sy ny fiterahana ka ny telo amin'ireo dia tovovavy 12 hatramin'ny 17 taona. Araka izany mila ezaka goavana ny fanabeazana ara-pananana eto Madagasikara. Raha natotanisana voaka ny FNUAP ny taona 2022 ny 17,700 ny tovovavy manodidina ny 12 hatramin'ny 17 taona no efa niroso tamin'ny firaisana ara-nofo. Raika amin'ny 3,100 ireo vehivavy manao firaisana ara-nofo alohan'ny fa 12 taona raha 2,100 ny tovolahy. Mbola raiky tapisaka eo amin'ny malagasy ihany koa amin'izao fotoana izao ny miteraka maro. Misy mihitsy azy ireo manao izany kolotsainy.
misy miteraka 10 amin'ny 10 anatin'ny fianakaviana iray. Mitombo manaraka izany ihany koa nefa ny mety sinitranga fahasarotana manomboka eo amin'ny voka faha-4 eo. Antoka ireo mampiaina ny tany fahafatesany ireny eo ampiterahana ny fampiasana fomba fandrindrana fiainam-pianakaviana, manampy amin'ny fisoroana ny voka tsy nirina, ny voka aloha loatra ary koa ny voaka tara loatra izany. Raikitra indray ny fifamaliana teo amin'ireo polisy avy amin'ny komuna sy ireo mpivarotra amoron-dalana etsy Ambohijatovo androany maraina. Avy alao izay tady ampilaminana aza asiana tombo sy ala afa ampitovio ny fomba fitondrana ny mpivarotra hoy ireo mpivarotra atetsy amin'ny tambohany zaridaina Ambohijatovo androany. Manao antsoavo amin'ny tompon'andraikitra Isatsokajiny izy ireo noho ny tsindry ataony eo anivo ny fivondronana. Avitra Sondabe sy Mateo Prince. Maro loatra ny tsindry ataon'ireo polisy kominaly amin'ny fakana vola sy ny fanelikiliana ireo mpivarotra amoron-dalana eto Ambohijatovo. Mivarotra mpilaminana tsy manelingelina ny fifamoivoizana izahay kanefa anaovana vavatsy ambina hoy ireo mpivarotra izay niresaka taminay, izay nisafidiny tsy aneo tare noho ny tahotra ny fivondronana. Izahay tsy manana asa ka inona zany ivelomanay, ty mba fivelomanay zany aloha zavatra hitanay hoe azonay atao zao, ka sanatria andeha hangalatra ve zay sa andeha hamaky trano ary natombo ny asa anareo mpitandro ny filaminana sy ny fanjakana indray ve izahay fa zavatra angatahanay zany dia alao zay mba hivarotra ampahalalahana zany, fa zay tsy manotoana ny fifamovozana fa ny toerana ivarotanay dia toerana voafetra ary tsy manakana ny mpandeha tongotra, tsisy manotoana ny fandehanana ny vahoaka mihitsy zany teo fandehanany lalam-bahoaka nefa dia asorona foana zay, roana enjehana alaina ny entana kely amidinay zay manana lahelo zany amin'izany zavatra atao zany, fa angalana volo zay avy eo vao ray vola kelinay alaina indray ny entanay avy eo asorona zay tsy afaka mivarotra tsony. Hitanao ety zany misy ny mpiasan'ny fivondronandreo maka vola aminay edivandry zareo nefa le izy avy eo hoe tena izy anaka n'le vola zay zany lasa ohatrany hoe sady akandro zareo vola roana amin'le fivarotana dia tsy hay mihitsy zany le be ny tanàna avy eo mandroaka anay ety sa le vola tiandry zareo alaina aminay no dia tsy paipaika aty no tsy ampy andro zareo dia mampila vanina andro zareo. Zara iasa tsy diplôma tsinitsiny, zaza roa velomiko za manofa trano, io varotra io nefa fivelomako hatramin'izay nefa dia ahilikiliky atosy-boa tanana sasan'izany ary moa miteny ratsy mahitsiny. Ekena fa tsy ara-dalàna ny toerana ivarotanay kanefa tsy ekena ny fanaovana tsindry, hoy hatrany ireto mpivarotra izay nilaza fa vonina anaraka ny lamina petraka saingy mitaky fitantanana tsy mitanila. Izay manaiky fa tsy ara-dalàna nefa na dia zany koa arany tokony manome soalo zay vao mandroaka olona fa tsy tonga dia roasiny ohatran'ny alika fotsiny le olona. Ianao nge tsy manome vahaolana fa avy dia mandroaka. Tokony lohanao zany mba nanangana tsena dia namena le olona hoe atonareo karambola izay zay no varotra amoron-dalana dia diso zay. Fa ianao tsy manome an'izay fa tonga dia miala fotsiny. Nefa ianao mamely tena manofa trano, io fivelomanao hatramin'izay. Ny asa moa zany mitady asa ny tena tsy mahita, mambolana maro mandefa demande tsy mahita asa. Donc zany le varotra no vahaolana aingana ho anay aloha hatreto hoe nana ivelomana ny vady aman-janaka. Dia nefa le izy ohatrany hoe misy zanak'ala hafa rehefa eo amin'le resaka hoe varotra amoron-dalana. Misy zao ny petite vitesse grève kely avy eo nefa ny navelan'ny varotra zay zany hoe kotabaina indray aloha hatreto. Dia tsy hainay mihitsy hoe inona zany le hoe petite vitesse amby hoe mamelombady aman-janaka sa malala mihinan-kanina dia zay tsy malala mihinan-kanina sady tsy tokony hivarotra sa hoe ny zavatra mba angatahanay mba hoe hitovy mivarotra ny eny petite vitesse dia mivarotra koa zay, tsy mivarotra ny eny tsy mivarotra koa zay. Raha ohatra zany le izy hoe misy zavatra hevitra atolotra anay zany ka tsy nanao zay dia fahadisoanay zany zavatra zany. Fa raha ohatra kosa zany ka hoe tsisy sosikevitra aleo aloha zany zay mba hitady ihany satria zay tsy manatotoana ny fifamovozana nge na fandehanana mpandeha tongotra hoe mpandeha tongotra amin'ny arabe satria zay amin'ity sisiny ity no mivarotra dia mangataka anareo fitondram-panjakana ambony zany mba jerevo akaiky ny momba anay satria zahay olombelona malala mihinan-kanina mba malala mitafy ohatrany olona rehetra betsabe koa ny adidy amandraikitra sahanay ka noho izany zay mba angatahanay eto hoe mba amezanareo mba amerianareo malalaka anay aloha amin'izao zao ny andro zao fahavaratra zay tsy manana tahiry be na inona ho aninay, inona zany ho an'ny vady aman-janakary raha mirotsaka ny orana.
Niezaka nanatona ny fivondronana teny Anosipatra izahay nitady fanazavana mikasika ireo polisy kominaly voalaza fa manapatra ny fahefana. Tsy nisy tompona andraikitra afaka nandraisina nazava mikasika ity raharaha mampitaraina ireo mpivarotra amoron-dalana ity. Hoentiko miverina any Antsiranana indray ianao fa atao anatin'ity vaovao manaraka ity satria tena nandritra ny Congrès Party ny tima androany dia voasary tena atao avokoa ireo distrika rehetra manerana ny fatridiana samy ny aiky fa tena trapasarana lalina na ny sosialy na ny fiarinkaren'izy ireo. Manoloana izany dia nangataka ny irotsa ny Flou national ny antokotiko Madagasikara hofidina ireo solitena ny distim izay nanambara ny fahavononany amin'ny fampandaniana ny kandidany ho amin'izay fifidianana ho avy eto Madagasikara. Fanazavana. Afaka mas itokamony izay ty Diego satria nanjary lapsi ndraiky le RN6 nos roboka ny lala ny fiainam-bahoaka ato monsieur le président vidindraha manonga isakandra ato tegna fatsiaigna taloha teo monsieur le président ny EPP malalaka table banc fa joti nanjary naletry ny table banc ny EPP fampianara satria tsisy volany vahoaka mijaly zay ato président. Nanao SOS zay tamin'ny le 1er août 2022 jusqu'à le 7. SOS secret satria efa tena sahirana mafy zay ny zanaka efa tsy mianatra nentinay ampidirana ny zanakay no nanaovanay SOS tamin'ny le 1er août jusqu'à le 7. Zay zany fahazahoan-dalana nazonay nefa tonga teny président Ravalomanana dia nitapahana le izy le 5 satria noho ny antony maro samihafa ho zareo dia tsy maintsy ajanonay ny SOS nareo satria tonga président Ravalomanana. Zao ve dia kenareo zany nadalo président Ravalomanana monjy azy izy ireo milazay avenao dia zay mitodika manokana aminao président lajany zareo ny SOS-nay satria hoe anome fanampiana président nefa zareo hatramin'izao tsy hitanay inona zavatra napoakanjareo dia mba mangataka zay raha nisy any le fanampiana hoe najanjareo tany ambanja dia mba mangataka zay hoe avereno aminay le fanampiana fa tena sahirana zay. Aveto ma ny zava-misy ao Ambilobendry Matofoloa miaigna agnatin'ny fantragna laligny ny vahoaka potiky ny fotodrafitrasa tsy mandeha sosialim-bahoaka PPN miakatra isanandra tsy fandriam-pahalemagna magnarakandra tsy milamy korontany tanteraka sosialim-bahoaka ndry Matofoloa. Zay président farany misy vokatra amin'ny tanàgnany amin'ny district Ambanja io manana 221 000 tonnes cacao 15 000 tonnes 221 tonnes la vanille et 15 000 tonnes cacao fa zay ao mijaly zay mamatsy ty faritry diananty ambesaka vokatra na katakata zay na nino zay baka amin'ny Ambanja agny jiaby ke mangataka anao impody en place ao zay président boko ty misy afatra tamin'ny vahoakanay tagny amezanay 70% anao farany ambany. Izy koa fatsy sambava andapa mbala misy antala marigny ry agny antala andapa 70% zala tokisanay président fa tsy miparapoera zay fa matao zay vonagna raha zegny zay olo fa resy latra ary zay koa iasa zay tsy hagnano efafa be fo fa zay tegna iasa zay président hagnampy anao ary zay viavy jiaby ka iezaka koa zegny handresy latra vadinay handresy latra viavy namanay handeha hanao sa karakôry atsika viavy jiaby pare sa tsy pare fehiny Andriamatofoloa latsaka ao agnatin'ny fahantragna lalina mihoatra ny lalina ny firenena ankehitriny raha oharigny tamin'ny fotoagna nitondranao noho izany ho fanohizana ny fampandrosoagna zay efa nataonao ho fanafahana ny firenensika ao agnatin'izao fahantragna lalina izao dia mangataka anao zahay Andriamatofoloa mba hirotsika ho fidina ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana ny taona 2023 ity fa raha mbola izy koa ny farany
dia tsy ho foana ny fanantenantsika mombanao any tompo. izay ny amin'ny vaovao avy any Tsiranana indry fahalafombaovao ny finoana indray teny ravina disadisana izy teo amin'ireo mpiangona ao anatin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy eto Madagasikara indrindra ny etsy Akorondrano miverina amin'ny laoniny ny fotoam-pivavahana na dia teo aza ny mpino safidy ny ato no nireny disadisa amam-bolana nisy teo anivon'ity fiangonana ity. Avitra Sonabe sy Mathieu Prince. Fifanolanana saika tsy vita no nisy teo amin'ireo mpiangona tao amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Tonga hatramin'ny fanononana anaran'olom-boafidy iray ny tsy fanekena ny valim-pifidianana izay ho filopo-tarika ity fiangonana ity. Teto Akorondrano ny atomboka ny fifandirana izay tonga hatramin'ny fifampikasihan-tanana teo amin'ny samy mpino ka voatery ny antsoina ireo mpitandro ny filaminana. Nandeha ny fifandaminana araka ny lalàna isa-tsokajiny, nisy ny vokatra ary miverina amin'ny laoniny ny fotoam-pivavahana. Milamina tanteraka izy amin'izao fotoana izao. Tsy mahita pôlisy atsonareo vavaka tsara dolon'ny olona. Saoran'Andriamanitra fa zavatra nisy zany ireo tary akila moa zany ny resepise zany no nitoriana izy zareo. Ya, dia mivoaka zany mididy avy any dia laviny tany amin'ny Conseil d'État ny fitoriana izy zareo. Dia zany afaka dia fanjakana zany laza taminay afaka miasa tsara amin'izay zany nareo satria nandresy zany nareo tamin'ilay io moa tsy misy hoe nandresy sy resy fa adonomba lahy mpianakavy io. Ya, fa Andriamanitra nandresy ny tena marina. Ho fanohizana ny asa sosialy izay heverina fa adidy lehibe sahan'ny fiangonana amin'ny mpiarabelona. Nisy androany ny fampisakafoana ireo mponina sahirana manodidina ny fiangonana Akorondrano. Firaisankina, fiaraha-midera no mila ilofosana sy hananan'ireo mpino ao anatin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy ho hatrany fanazavana. Fotoana vaovao izao ary miantso ireo mponina rehetra ny tompon'andraikitra noho ny fisokafan'ny fiangonana indray. Ny pejy fanatanjahantena fantatra fa dia niondrika nanoloana ny Congo Brazzaville tamin'isa iray ny ohatra ny ekipa pirenena malagasy Barea nandritra ny lalao fanomanantena andehanana ho any amin'ny tranona ahitana taratra sady ireo fiovana sy ny fanatsarana tokony ho atao iny lalao no tanterahana ho maliny hoy ny mpamakafaka baolina kitra ny resaka tamin'ny mpanao gazetinay androany. Na izany na tsy izany dia manana heritsika rehetra tokony azahoana vokatra tsara ny Barea amin'ity lalao ity fanadidina nataony Andomiaratina sy Mathieu Prince. Nateo azy ny faharesena azony ekipam-pirenena malagasy nandritra ny lalao ara-piralaina voalohany hatrehiny nanoloana ny Congo Brazzaville tao amin'ny stade Tchad-Lizwiten Tunisie omaly. Hita taratra tao anatin'izany faiza miaraka teo amin'ny ekipam-pirenena hoy ny mpamakafaka baolina kitra. Misy ny tokony hatsaraina raha ny hetry-dalao, tsy ampy fifantohana, famonom-baolina, ny mpilalao izay azo arenina hoy ny fanazavana. Tokony amboarina angamba dia resantsika amin'ireo hoe any amin'ny famonom-baolina. Any zany le lesoko ny baolina kitra malagasy foana hatramin'izay ka hatramin'izao dia mbola iny hitantsika izy maly ho an'izay afaka nahita an'ilay matsa dia nahita mihitsy hoe betsaka amin'ny baolina tokony ho fatan'ny Barea Madagasikara tamin'ireny lalao ara-piralaina maly fa kosa any amin'ilay finition foana misy olana kely. Ny zavatra anankiray tsy karotra ihany koa dia ny fiovan'ny resaka condition physique ho an'ny Barea Madagasikara izay hita mihitsy hoe tena lasa nananaina tsara mafy ary tena matana tsara hatrany amin'ny 90 minitra ny tanjaky ny mpilalao rehetra ary ilaina be amina toe-javatra ohatrany ny eo amin'ny lafiny fiarovatena koa misy somary rectifiena roro kely fa somary misy verina foana indraindray le manque de concentration kely dia hain'ny olona manararoatra antsika amin'ny fotoana iny dia iny zavatra iny mba ialana hoe mifantoka hatramin'ny voalohany mifantoka hatramin'ny farany mihitsy ao anatin'ny lalao mba ialana amina toe-javatra ohatran'ireny dia za mino. Ho tafita lavidavitra amin'ity tranona ity ny ekipam-pirenena malagasy raha tsy miova amin'izao ny fomba filalao. Samy manana ny maizy azy ary tsy azo ambaniny ireo ekipa iray vondrona Madagasikara saingy azo atao kosa ny mahazo vokatra tsara. Sarotra zany ny fandidiana eto amin'ny mpanazatra satria izay atsofoka ao eo samy miezaka ny mitazona n'ilay toerana avokoa samy mampiseho zany mafy avokoa ny mpilalao rehetrarehetra amin'ilay andraikitra sy toerana ametrahana anazy verenako foana ihany ny lohalarana no mila manamafy kely na ny mpanazatra raha mila mitarafy kely. Tena za aloha zany hatreto tena mety isy teny hoe manatena tsy misy ny sarotra nefa raha mijery any Soudanais mijery ny Ghanéenne mijery ny Marocanina izay marina hoe Marocanina fa ekipe espoir ny hoe alefanareo hoe dia za ako miteny amintsika fa manao mandresy
imeny olona raha ho teneniko imaroka mihitsy no aheritreretiko fa ho resitsika eo dia ajala amin'ny Soudan sy Ghana. Ny ho antsika zany aloha dia tsisy faharesena ataotsaiko fa na ajala na fandresena. Zay ihany ny anany zavatra eritreretiko amin'ny Barea ary zasany mametraka fa mety any amin'ny demi-finale tsika ny tanjona. Rainy ohatra, io no isanosarahany rotonta omaly. Ny alatsinainy ho avy izao kosa no manao lalao ara-piralahiana fa no manana faharoa ny Barea ka iona amin'ny Niger mialoha ny andehanany any Algeria hatrika ny tranony. Tsy aivina fa mpilalao 420 ihany no hiaro ny hevona im-pirenena amin'ny tranona 2024 raha nangataka 420 ny mpanazatra roro tany am-boalohany. Ao anatin'ny vondrona C no misy any Madagasikara miaraka amin'ny Ghana izay fandona aminy ny 15 janoary, i Maroc ny 17 janoary ary Soudan izay fanandrina amin'ny Barea ny 13 janoary ho avy izao. Amaranantsika ny vaovao amin'ity hariva ity lehilahy roa no vonoina rehefa voaheliko ny fitsarana tao Iran androany sabotsy 7 janoary 2024 voaheliko ao namono mpitandro filaminana nandritra ny fihetsiketsehana ny seho tany antorana izy ireo lahy ireto. Jessica Miray sy Tokira Marla. Nanao tohivakana ny fihetsiketsehana tao Iran taoriana hafatesan'ilay tovovavy sy teratany kurde Masha Amini ny volana septambra lasa teo. 20 taona ity tovovavy maty teo ampelatana mpitandro ny filaminana ity rehefa nosamboriny polisy. Voalaza fa nanao tafy tsy montona tsy mifanaraka amin'ny Repoblika Islamika izay milaza fa mila misarona voaly ny vehivavy rehefa himasim-bahoaka. Nandritra ny hesika ny sesy tao Iran, tovolahy roa ny voasambotra ny volana desambra teo ary voaheloka ho faty ny 4 desambra 2024. No mafisy ny fitsarana ambaratonga voalohany 3 janoary lasa teo ny saziny izy mirahalahy ireto. Anisan'ny nanameloana azy ny filazana fa namono mpitandro ny filaminana nandritra ny fitokonana. Androany no novonoana izy mirahalahy. 4 no voaheloka ny fitsarana nandritra ny fitokonana. 4 no efa novonoana ho faty. 2 no efa voaheloka fa miandry ny fotoana. 4 mbola miandry fitsarana fanindrony ary 2 kosa mbola afaka mampiakatra ny raharaha. Olona mbola ampolony ihany koa ny voalaza fa mety voaheloka ho faty ary miandry fitsarana ihany koa. Ny fandarana ao namarina arahan'ny fandarana Global News izay avetrany sy no arahinao aorian'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ary ny ronan-tsary mitondra lohateny hoe Hitman and Bodyguard 2 izay no arahinao aorian'izay fandarana anankiroa izay ary ny ronan-tsary indray miseho rampitso alady alina kosa dia mitondra lohateny hoe Nopir Zami. Ny sampana fampalalam-baovao dia misaotra anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany veloma tompoko.